Ampifalianain'izay ry havana malala ny arabanantsika amin'izao andro faefatra amin'ny herinandro izay niarahantsika eto izao. Amin'ny terinandro ity mitsika dia mandinika ilay lohahevitra lehibe manao hoe ny herin'ny hazo fijaliana. Omaly sika dia nahita tantara ny amin'ireo olona izay nanjay anjara tamin'ny nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana sy ny lanjan'ny hazo fijaliana tamin'ireo olona ireo. Fa amin'ity hariva ity kosa dia hijery lohateny hafa isika, ka ny lohateny izay hijerentsika amin'ity anio ity dia ny hoe ny vokatra sy ny akon'ny hazo fijaliana eo amin'ny fiainanao. Na amin'ny teny frantsay dia hoe l'impact de la croix. Kanefa alohan'ny hijerentsika izany lohahevitra manan-danja sy sarobidy izany dia manasanao an-tsany andeha hiaraka hivavaka isika. Ray masonao isaoranay ianao fa mbola tafaraka ito indray izay amin'ity hariva ity, iay ny teninao izahay. Tompo sokafo ny fonay an'izay ny teninao, ary mitenena aminay fa miaino izay zanakao. Aminaran'i Jesosy tianay, nanolotra ny ainy hamonjy anay no hanonana ny vavaka. Amen. Rehefa mijery ny horonan-tsarin'i Jesosy aho hatsamin'izay, ka tonga eo amin'ilay fotoana nikapohana sy nampijaliana azy teo kianjany tempoly iny, rehefa iny izy nandoalika tamin'ny tany, niaritra kapoka mamirifiry izay nahasintona nofo mihitsy ny faingoka kely tamin'ny karavasy izay nikapohana azy iny, dia mangorakorana tanteraka ny foko, malahelo tanteraka ny any anatiko any. Ary misy fotoana mihitsy aza taorinan'ny nijerena ilay horonan-tsary dia namonjy efitra mangina aho, ary injo fa nandoalika ny vavaka sady nitomany tamin'Andriamanitra avy eo. Ry havana malala, ny zavatra azo antoka dia izao: raha ekentsika akatoerana eo amin'ny fiainantsika ny vokatra be vonaitsy ny hazo fijaliana, dia hisy fiovana mahagaga eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao, ary eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Tahaka nisiny izany teo amin'ireo olona izay nanaiky hovany ny vokatsy ny hazo fijaliana. Amin'ity hariva ity dia andeha hojerentsika ny vokatra sy ny akon'ny hazo fijaliana tamin'ireo olona telo izay nanatsika ny ora farany tamin'ny fiainan'i Jesosy. Ary ao anatin'izany andeha akalesona ny amin'izany isika. Ka ny andeha hojerentsika voalohany amin'ity hariva ity dia ilay jiolahy faharoa izay niantona teo amin'ny hazo fijaliana. Ity jiolahy ity, araka ny efa fantatsika, dia tsy nanana fanantenana intsony teo amin'ny fiainany, kanefa andeny adiaditsika ny teny nataony teo amin'ny hazo fijaliana, andeha hovakitsika ny eo amin'ny lioka toko 720 andiny 7 ka hatramin'ny 720. Lioka toko 720 andiny 7 ka hatramin'ny 720. Andeha amin'ny anaran'i Jesosy no hamakitsika ny teny rehetra izao vakiana amin'ity anio ity. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa namaly kosa ilay anankiray ka nanao hoe sady nananatra ny namany, moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra, na dia izao samy voavela voaheroka izao aza. Ary marina nany amelohany antsika, satria manjay ny valy nataontsika isika. Ry havana malala, izao no toy ny teny manao hoe: fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra izay tsy mety na dia kely akory aza. Ary hoy koa izy tamin'i Jesosy: Jesosy eo, tsarovy aho rehefa any amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminao marina tokoa, anio no iaonanao amiko any am-paradisa. Ry havana malala, teboka efatra lehibe no azo raisina avy amin'ny teny'ity jiolahy ity. Ny voalohany amin'izany dia izao: azony sy fantany ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra.
matetika rehefa misy mpanao ratsy eny amin'ny fiarahamonina rehefa misy olona namono olona na nanolana zaza anankiray dia matetika ny tenin'ny fiarahamonina ary manontantena ny fiarahamonina hoe mba matahotsy an'Andriamanitra ve izy iny, mba matahotsy an'Andriamanitra ve izy reny amin'izao zatsy nataony izao. Ny mpanao ratsy marina mantsy, ny olona indrindra fa efa zatsy manao ratsy dia ohatrany tsy manana fihetseham-po izany tsony ao anatiny ao, satria efa fahazarana loatra ilay manota ilay manao ratsy, dia ohatrany tsy ao anatiny tsony hoe matahotsy an'Andriamanitra, tsy manendrika azy tsony ny feon'ny fieritseretana. Ny zatsy mahafinaritra nefa ry havana malala dia izao, novainy niazo fijaliana ity jiolahy ity. Tao anatin'ny tahotra feno fiankofana no tsy nahazakany intsony ny fanesoana nataon'ilay namany tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ry havana malala, tsy vitan'izay ihany, tsy vitany hoe lasa natahotra an'Andriamanitra ity lehilahy ity jiolahy ity, fa faharoa dia izao, nanaiky ny fahotany sy ny faharatsiany ny asa nataony rehetra izy, ary niaiky fa valiny nataony ane izao mahazo azy zao e. Tsy nampaninina azy ny ho faty, satria aminy dia sahazazy ny fahafatesana, satria moa ny fahafatesana ny tampony ota, ary valiny nataony no zakainy ankehitriny. Fahatelo, nekeny fa olo-mariny Jesosy ary nangatahany zany famarinan'i Kristy izany. Rehefa niaiky ny fahotany zany ity jiolahy faharoa ity, rehefa niaiky izy fampanota ary manaiky fa vokatsy ny nataony izao zavatra miantsa amin'izao, dia nekeny avy eo ny maha olo-marina an' Jesosy, ary tsy vitan'izay ihany fa nangatahany izany fahamarinan'i Kristy izany. Ry havana malala, fantany mantsy fa na dia olo-meloka sy mpanao ratsy aza izy, na dia eo amin'ny fotoana farany iainany aza, dia afaka ny voavela heloka sy ho voadio izy noho ny fahamarinan'i Kristy. Mahafinaritra loatra izany ry havana malala. Na dia tamin'ny fotoana farany iainany aza dia mbola nanana fanantenana ity jiolahy ity, ary ny tenin'ny farany dia manapirofo izany. Ilay tenin'ny farany manao hoe tsarovy rehefa any amin'ny fanjakanao ianao. Io teny tokoa mantsy ry havana malala dia fanambarana ampahibe maso mihitsy ny finoany, ary tsy vitany hoe fanambarana ampahibe maso ny finoany ihany, fa indrindra fanehoany ny fahatakarany ny iraka nataon'i Kristy teto amin'ity tany ity. Reo fariseo, reo sadoseo, i Pilato, ny olombelona, ireo vahoaka maro zay nanatsika ny nahafatesan'i Jesosy, ireo miaramila zay nanombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, no ezahan'i Jesosy naseho azy ireo ny tena sarobidiny iraka nataony teto amin'ity tany ity, kanefa jamba loatra amin'ny mason'izy ireo, dia tsy hitany zareo izany. Fa ity jiolahy izay niantona teo amin'ny hazo fijaliana ity kosa dia naneho ampahabe maso ny fahatakarany ny iraka nataon'i Kristy teto amin'ity tany ity. Fotoana fony ny arahany tamin'i Jesosy, kanefa dia takan'izany. Nefa ne tamin'ny fotoana io ry havana malala, mbola teo ampantanterahana izany iraka izany Jesosy tamin'ny sorona nataony tamin'ny nanomboana sy ny tsy maintsy hafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ity jiolahy ity kosa, na dia fotoana fohy aza ny arahany tamin'i Jesosy, dia takany sy tsapany ny asarobidiny iraka nataon'i Kristy teto amin'ity tany ity. Teboka efatra no asika raisina tamin'ny tantaran'iny jiolahy iny. Voalohany, natahotra an'Andriamanitra izy. Faharoa, niaiky ny tena ny fampanota izy. Fahatelo, fantany fa Jesosy rery any marina ary afaka mamonjy azy manamarina azy Jesosy. Ary farany fantany fa afaka manome azy fiainana manjak'izay Jesosy, tamin'ilay teniny manao hoe tsarovy aho rehefa ny amin'ny fanjakanao ianao. Ry havana malala, zany tokoa ane ny antony datongavan'i Jesosy teto amin'ity tany ity.
ny anome fiainana ho antsika zanak'Andriamanitra mba tsy ho very isika fa hanana fiainana amin'izakizay. Ary izay nangatahany ty jiolahy ity. Andeha ho jerentsika manaraka ny olona faharoa izay nanatsika ny fahafatesan'i Jesosy, ny fotoana farany niainan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia tsy izay izany fa ilay kapiteny romanina. Andeha ho jerentsika ny eo amin'ny Lioka 7:20 andininy fa 7:70. Lioka 7:20 andininy fa 7:70. Zao nivaky ny teny manao hoe ary ny kapiteny raha nahita izay zavatra tonga teo dia nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe lazaiko tokoa fa marina io lehilahy io. Ry havana malala o, azonao an-tsaina ve ity kapiteny zay anisany nanome baiko ny miaramila ny amin'ny nanomboanan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Izy mihitsy ilay nyteny hoe ataovy mafimafy ry zareo ataovy an'izao, tsy mbola ampy zany kapoka zany ampio kely ny kapoka, ataovy mahita mihitsiny, ataovy mahare marary mihitsiny. Mety nyteny an'izany le kapiteny. Kanefany tamin'ny fotoana farany dia niteny ilay kapiteny manao hoe olo marina ary nankalaza an'Andriamanitra izy. Ry havana malala, manamafy tsara amin'ny filazany tsara fa vantany vo nialainy Jesosy ilay kapiteny zay nahita maso ilay teo zavatra mihoatra noho ny natiora sy ny fihetsika ambony nefa feno fanetsetena nasehon'i Jesosy dia nanome voninahitra an'Andriamanitra. Kapiteny zay araka ny voalasako teo nanome baiko tany nanomboanan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana no indro fa resy lahatra tonga saina nanaiky ary nankalaza an'Andriamanitra mihitsy aza. Ry havana malala, olona mpanompo sampy sady tsy mino an'Andriamanitra ne ity kapiteny ity saingy izao voakasiky ny vokatsy ny hazo fijaliana izy. Ary rehefa voakasiky ny vokatsy ny hazo fijaliana sy niako ny hazo fijaliana izy dia niaiky izy fa tena olo marina tokoa Jesosy. Izany hoe namono olo marina zany ty kapiteny ity. Raha andeha ampitaitsika kely ity kapiteny ity sy Jodasy izay fanjerentsika tamin'ny andro faharoa dia izao no fampitahana hita. Samy nandray anjara tamin'ny famonoana an' Jesosy i Jodasy ity kapiteny ity. Fa rehefa samy nandray anjara izy ireo dia avy eo samy niaiky fa olo mariny Jesosy. Satria Jodasy koa araka le fahitantsika dia nakao amin'ny Kaiafa na kompisorona be mihitsy dia niteny tamin'ny mpisorona be hoe avelao re izy aza vonoana izy fa olo marina. Dia tahak'izay koa ity kapiteny ity. Niaiky izy rehefa avy nanao ny nataony izy dia niaiky avy eo fa olo mariny Jesosy. Fa izao tsy mampitovy azy. Rehefa niaiky fa olo marina i Jesosy i Jodasy, rehefa niaiky an' Jesosy olo maro ny Jodasy dia nandeha namono tena izy avy eo, niantona tamin'ny tady. Fa ity kapiteny ity kosa rehefa niaiky fa olo marina ity olona vonoana ity dia lasa izy nideran'Andriamanitra. Mahafinaritra zany ny tokony nataon'ny Jodasy no intsy fa nataony. Ry havana malala, mazava ho azy anefa fa tsy afaky nideran'Andriamanitra ity kapiteny ity raha tsy efa nahatsapa ny ako ny fiazo fijaliana tao anatiny ka nanaiky ny ovany zany. Zao koa ny teboka manaraka tia koresahana aminao. Jesosy tamin'ny fotoana farany niainany teo amin'ny hazo fijaliana dia tadidio fa niezaka niasa mba hamonjy ireo olona manodidina azy tamin'izany fotoana izany. Ary anisany tiany Jesosy vonjena ihany koa ity kapiteny ity. Mahafinaritra zany na dia efa tanatin'ny fangirifirina sy ny fijaliana mafy aza ny tao sain'i Jesosy dia hoe ahoana ny ataoko mba hamonjena ireto olona ireto. Ary azo antoka fa ilay vavaka farany nataon'i Jesosy sy manao hoe raha eo mamelany ny elony fa tsy fantany izay atao no anisany teny mba eny ity kapiteny ity.
tamin'i Jesosy. Nandona ny fony ty kapiteny fianao avinavina ity ny nahitany ny fifanjaisana ety de ety teo amin'i Jesosy sy ilay raina eny an-danitra, ary indrindraindrindra hamonjy ny olona rehetra. Ry havana malala, ny fahatoniny Jesosy, ny fihetsiny zay tsy mba nanozona na ny teny ratsy akory ireo zay nanezika sy nampijaly ary namono azy, dia nahitany ty kapiteny ity fa tsy toy ny voaheloka rehetra kay Jesosy. Nanovany fony feno herisetra ny resaka nataon'i Jesosy tamin'ilay Jolay faharoa tamin'izany fotoana izay. Ry havana malala, voaovan'ny akony hazo fijaliana ity kapiteny Romanina ity. Tsy navelany hiasa tao anatiny hazo fijaliana, navelany hiasa tao anatiny hazo fijaliana, ary nisy akony sy vokany teo amin'ny fiainana zany. Ny tantara dia manambara fa anisan'ireo mpanaradiana fanafoan'i Kristy ity kapiteny ity taorianan'izay. Ary tsy izy rery ihany, fa izy sy ny ankonany mihitsy. Ary ny faran'ity kapiteny ity ary moa, araky ny tantara, dia maty martyra mihitsiny noho izay fanarahany, fanapa-keviny anaraka ny hazo fijaliana izay. Ry havana malala, mahafinaritra loatra izany. Manova ny akony hazo fijaliana. Dia lafara anjerentsika amin'ity hariva ity, dia i Josefa avy any Arimaty. Andenge hojerentsika an'izay ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny lioka ihany, lioka 7:20, 5:10 sy ny manaraka eo. Zao no vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Josefa izay anisan'ny sineodiona sy lehilahy tsara fanahy sady marina. Izany lehilahy izany dia tsy nanaiky ny hevitra sy ny nataon'ny sasany. Avy tany Arimaty, tanànan'ny Jiosy izy sady nianjo ny fanjakan'Andriamanitra. Izany lehilahy zany dia nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Dia nampidiny ny faty ka nofonosy ny ariry madinika, dia nalevony tao amin'ny fasana nolavahany tamin'ny vatolampy izay tsy mbola nandevenana olona. Ity Josefa avy any Arimaty ity dia lehilahy marina amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Anisan'ny antokony sineodiona izy, mpanaradian'i Jesosy izy, ary izy tsy mba nankasitraka, araka ny vaky teny enotsika teo, tsy mba nankasitraka ny namononan'i Jesosy. Ary rehefa maty Jesosy dia nangataka ny fatin'i Jesosy izy sy ny andevina an'i Jesosy rehefa avy eo. Ry havana malala, nisy vokany lehibe teo amin'ny fiainan'ny Josefa avy any Arimaty, ny hazo fijaliana. Hany ka nanolo tena handany vola betsaka mihitsy izy hanamboarana fasana vatolampy ho an'i Jesosy. Ry havana malala, tena mahagaga ny hazo fijaliana. Manome zavatra manitona, mahavariana, misy akony loatra eo amin'ny fiainana ny hazo fijaliana. Ry havana malala, azao ny tadidio, tsy misy lanjany ny hazo fijaliana raha iny hazo iny fotsiny ihany, fa i Jesosy niatona teo aminy no manome lanja azo mazakizay. Noho i Jesosy tokoa mantsy ilay mariky ny fampijaliana tamin'ny anjon'ny Romanina, dia lasa mariky ny fanavotana, lasa fitaovam-pamonjena ao amin'ny jafits'Andriamanitra. Izany ny vokatsy ny hazo fijaliana, izany no akony ny hazo fijaliana. Manana toerana manan-danja eo amin'ny fiainareo mpanarady azy ny hazo fijaliana no ny sorona sarobidy nataon'i Jesosy teo aminy. Zao tokoa mantsy no tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 2:12, 2:30. Jaona 2:12, 2:30 manao hoe: fa izao raha sazasa hiala amin'ny tany dia ahitana ny olona rehetra eo amiko. Ry havana malala, mahatonga ny hazo fijaliana mahasarika olona dia nola izanak'Andriamanitra niaritra fijaliana mafy mba hananantsika fiadanana. Nisy fiasakany tamin'ny olona tamintsisany maro ny fandimby, nandrisy ny vanim-potoana maro ny hazo fijaliana. Fa ny fanontaniako amin'ity anio ity dia izao hoe: avelanao ihany koa ve? Avelanao hisy akony eo amin'ny fiainanao ihany koa ve ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy?
ekinao ve ny siny fanovana mahagaga eo amin'ny fiainanao tahaka ny siny zany teo amin'ilay jolafaroa teo amin'ny azo fijaliana sy ilay kapiteny tamin'izany fotoana izany. Rehefa namalala ekenao ve zany? Zao voalazan'ny Kolosianina toko voalohany 5:20 sy 20. Zao vaky ny teny manao hoe fa sitsaky ny ray ho any aminy ny toerany fahafenona rehetra sady izy no ampihavanana ny zavatra rehetra ao aminy ka dia ny rany teo amin'ny azo fijaliana no nanaova ny fampihavanana. Eny izy ho izao no fampihavanana izany na ny ety ambony tany na ny ainy an-danitra. Rehefa namalala ny azo fijaliana no nampihavanana antsika tamin'Andriamanitra. Ka na manahoana fahotanao, na manahoana fiainanao taloha tany no ny azo fijaliana, noho i Jesosy niantona teo amin'ny azo fijaliana, dia afaka manana fampihavanana, afaka vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Mahafinaritra loatra izany. Zao voalazan'ny mpanoratra anankiray atao hoe James Smith. Ny tokony hasarika antsika hoy izy dia tsy ny azo fijaliana mahazo azy fa ny azo fijalian'i Kristy, indrindra i Kristy izay nomboana teo amin'ny azo fijaliana. Ny apôstôly Paoly moa dia miteny mihitsy manao hoe fa niny tsy hafantatra zavatra eo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy nomboana teo amin'ny azo fijaliana. Rehefa namalala ety ampamarana nary dia zao tady tio tsy ny fiambozonana na ny fanaovana ny azo fijaliana eny amin'ny tenda na ny fanaovana azy ho tomboka vatra eraky ny tenanao na ny fanatonana azy eraky ny tsano atao haingo-tsano eraky ny tsano, tsy ny fitonjana azy matory, tsy ny fitonjana ny azo fijaliana ety seroa, tsy izany ny mahazava-dehibe ny azo fijaliana. Fa ny mahazava-dehibe ny azo fijaliana dia izy mitondra fiovana eo amin'ny fiainanao, izy misy akony eo amin'ny fiainanao. Ka ny fanontany nampiasaka amin'ity hariva ity dia zao hoe efa mitondra fiovana teo amin'ny fiainanao ve ny azo fijaliana? Efa nisy akony teo aminao ve ny azo fijaliana? Fa izany ny tena tian'Andriamanitra atongavany eo amin'ny fiainanao. Efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ve nao noho ny azo fijalian'i Kristy? Sy noho i Kristy izay nombona teo amin'ny azo fijaliana. Amin'ity hariva ity manasanao any atokantrano any Andriamanitra. Tsy izany manasanao, fa manasanao Andriamanitra avelao ny azo fijaliana rehefa namalalo, avelao ny azo fijalian'i Kristy izy vokany sy akony eo amin'ny fiainanao, avelao ny azo fijaliana novanao. Aza iambozonana fotsiny zany, aza atao haingo-trano fotsiny zany, fa avelao ny azo fijaliana izy sy akony izy vokany eo amin'ny fiainanao. Fa raha avelanao izy sy akony izy vokany eo amin'ny fiainanao zany dia ho hitanao fa hovainy azo fijaliana ianao ary iova ny fiainanao, ka tahaka an'ilay jiolahy lasa manana fanantenana ho aminy ianao, tahaka an'ilay kapiteny lasa manolo tena misimisy kokoa an'Andriamanitra ianao, ary tahaka ny Josefa avy any Arimatia manolotra ny momba anao rehetrarehetra ho an'i Jesosy ianao, ary zany tian'i Jesosy hatongavana aminao amin'ity ity. Andriamanitra ane hiasa ao anatinao, ka faniriko isy vokany sy akony eo amin'ny fiainanao manomboka amin'ity anio ity ny azo fijaliana sy ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Raha sisakao andeha hiaraka hivavaka isika. Jesosy masino fanirinay amin'ity hariva ity mba tena hisy vokany, hisy akony eo amin'ny fiainanay ny azo fijalianao. Njeto izahay manolo tena ho anao, manaiky ny fahatsoanay izahay, manaiky ny fahotanay izahay. Jesosy masino ianao rery ihany ny afaka mamonjy anay. Njeto izahay ary manolo tena ho anao, fonjeo izay Jesosy io, miantoraka eo amin'ny azo fijalianao izahay. Jesosy malalo hovay olom-baovao, omeo fanantenana amin'ny alalan'ny azo fijaliana izahay, tahaka ny nanomezanao fanantenana ilay jiolahy faharoa teo amin'ny azo fijaliana. Hovay olom-baovao
tahaka ny nanovanao ilay kapiteny izahay. Ary miasa ato anatinay amin'ny alalany Antsoizalianao mba hahafany manolotra ny anananay rehetra ho anao tahaka ny nataony Josefa fa ny Arimatia. Ka ny fiainanay manomboka izao dia hitaratra ny vokatsy ny Antsoizaliana. Io ny mpiaino rehetra arovy izay tsiraray avy, ary ny fahasoavanao sy ny fiadananao ane hitoetra aminay tsiraray avy. Anaran'i Jesosy nanonona vavaka. Amen. Izay zay ny fotoanantsika ry havana malala ny atokantrano any amin'ity hariva ity a, manantena ny mbola hiaraka aminao raha ampitso amin'ny ora tahaka ny andro any any. Ny fiadanan'ny tompo ane ho amintsika tsiraray avy. Amen.